Eva fibeazana miaina sy mity. Eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB. Ndawary tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana indray no iarahana amintsika atao amin'ny onjam-peo amin'ny radio Don Bosco amin'izao alakamisy fahatelopolo ny volana avril taona 2020 zao tapitra sady ny volana avril mandeha dia mandeha ny fotoanantsika iaraka izay fiokira famantarana izay dia toy ny mahazatra antsika ao anatin'ny herinandro tapitra sady ny ihany koa ny herinandro izay fiokira izay no manambara hoe ato anatin'ny fandaharana Eva fibeazana miaina sy mity isika dia toy ny mahazatra trany manana adiny ray isika ifampitafa ifampidinidinika eto fa ny voalohan-teninay aloha dia ndao hotoloranay ny arahaba omba mpirarintso feno tanteraka isika izay mpanjotsy tapaka ny onjam-peo amin'izao ora sy fotoana anarahanao anay izao indrindra ny fandaharana Eva dia naiza misy anareo amin'izao ora anarahanao anarahanareo anay izao dia izay hotoloranay azay arahaba feno omba mpirarintso izay atrany miaraka amin'ny Dr Joe isika eto tsy vahiny izy fa mpiara-manolotra mahazatra ny fandaharana sy Rabe Manantso Jano miarahaba anareo. Dia miarahaba ny mpiaino rehetrarehetra izay manaraka ny fandaharana eto amin'ity Eva ity dia miarahaba antsika rehetra izay eto amin'ny fanentanana ny fandaharana ny teknisianina ary misaotra sahady amin'ny fanarahana ny fandaharana. Dia miarahaba manantitra an'izay fiarahabany izay ho an'ny mpanolotra ny fandaharana dia miarahaba koa ny teknisianina sy ny mpiaino Eva eto amin'ny radio Don Bosco. Araka izay dia miaraka amin'ny zareo isika no ifampizara ny lohahevitra androany izay nisafidiana manokana ny hoe tontolo arakasa irendoza tontolo arakasa irendoza izay mifandraika hatrany amin'ny lohahevitra nisafidiana mandritra ny taona dia ny hoe hoan'ny ho avy mendrika kokoa dia iezahana mpifandraisana amin'izay ny lohahevitra nisafidiana ifampiresana androany ampitana izay lafy ny fanabeazana amin'ny tontolo arakasa izay indrindra ny hoe tontolo arakasa irendoza izay ny fototra ny fifampizarana eto amin'ny fandaharana Eva androany fa toy ny mahazatra dia raisinay ampitiavana ianareo amin'ny 30 minitra manaraka izany hoe ny 30 minitra voalohany ifampizaran'io lohahevitra io fa raisinay ampitiavana ianareo izay asaina ampitiavana hiditra mivantana aty aminay raisiny laharana 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ny SMS kosa afaka alefa avy hatrany 033 08 850 02 033 08 850 02 todika kely aminao aloha izay namana marika mba sy ho fiokira kely foy alohan'ny hidirana tamin'ny tapany voalohany fandaharana. Hiditra avy hatrany amin'ny tapany voalohany fandaharana isika averiko kely ilay lohahevitra hoe tontolo arakasa irendoza tontolo arakasa irendoza avy hatrany dia hitodika amintsika mpiara-manolotra amin'ny fandaharana hoe tsara mpahafantarina dininy ity ampiandohana fa maninona isika no safidy ao anatin'ny inona no zava-misy no safiditsika ity lohahevitra ity hoe ndao ho resahana eto amin'ny fandaharana Eva fibeazana miaina sy mity dawary. Araka ny efa voalaza moa zany tamin'ny fandaharana Eva fahasalamana tamin'ny voalohan'ny volana Janoary dia misafidy lohahevitra mifandraika amin'ny fankalazan'andro maneran-tany anankiray na andro iraisam-pirenena amin'ny volana zany ny voamera fahasalamana. Rehefa jerena daholo ireo andro iraisam-pirenena ireo dia 5 ny isan'ny fankalazana maneran-tany amin'ny volana avril ity dia 9 no mahakasika fahasalamana.
ohatra hoe tamin'ny 7 avril zao a dia andro maneran-tany amin'ny fahasalamana dia ny safidiana androany a dia andro maneran-tany a ho an'ny fiahiana sy fahasalamana amin'ny asa zany sécurité santé au travail novidiana zany lohahevitra io satria maro ny mpampiasa sy ny mpiasa no tsy mahafantatra ny atao hoe fiahiana sy fahasalamana amin'ny asa zay mo le izy koa zany fiainatsika zany ny asa ao amin'ny teny soratra masina misy hoe izay tsy miasa aoka tsy inona dia fiainatsika zany le asa ka misy zavatra be deaibe zany azotsika resahana amin'izay tontolo ny asa zay tsara fantatra satria misy zofototra ihany koa anatin'izy hoe tsara resahantsika mba tsy sinzay firesaksahana izay tontolo arakasa irendoza zay le loha hevitra ifampizarantsika androany donc mba ampahafantaritsika hoe tsy ngamba moa zany fa tena izay mihitsy ny hoe inavy raha hofaritatsika fohifohy zany hoe tontolo arakasa irendoza izay inona ny azo ifampizarana andrasanao anatin'le izy ifampizarantsika to ihany koa inona ny tanjona ngeza be tiatsika hotratrarina indrindra ny aorinan'ny fandaharana ia ny fiahinany inona moa zany le hoe ny zavatra resantsika androany de hoe tontolo arakasa irendoza dia ny fahina amin'ny fahasalamana amin'ny asa dia fisotroana ny karazana aretina mety ho azo amin'ny asa eo koa mety azahoana takaitra indrindra mety hamoizana ny aina mihitsy ary eo ampanataterana an'izany asa zany ny asa dia natao amelona mpiasa sy karakaran'ny ankonany ary amin'ny tany ny adidiny eo anivon'ny fiarahamonina misy azy ny amin'ny akabeany zany dia hoe mitanjona ankendrena dia hoe miala ao an-trano ianao mandao vady amanjanaka dia hiasa tsikitsiky falifaly lasa kely aloha dada hiasa dia rehefa mody ianao dia mba hiverina toisa ihany koa rehefa aveo na somary vizana zay le hoe lavitry ny losa ie docteur zay manana fanampiana ny tsy hoe manana fanampiana fa izy io moa zany le hoe nraisitsika fotsiny le hoe tontolo arakasa irendoza fa arak'le voalaza teo misy fomba jerena ao anatin'izay le hoe tena hoe fiahiny na hoe sécurité dia rehefa tsy misy fiahina sy sécurité io zany dia mazava ho azy fa lasany amin'ny loza dia miditra amin'ny sehatra fahasalamana zany dia zay fotsiny ngamba ny anapiako anazy aloha eto ambolohany ie zay moa zany mitanjony hoe mba tsy isiny isorohana ny karazana loza mety hitrangany anivon'ny sehatrasa isanambaratonga ihany na izy na izy dia tsara fantarina ihany koa hoe inona avy le zavatra anjara andraikitry ny na mpiasa na ny mpampiasa ataoko izay mihitsy namanle izy ie toy izantsika ny fampizarana hoe raha hijery satria tsika izy iresaka an'izany hoe tontolo arakasa irendoza izany tsara fantarina ihany koa ny hoe inona avy reny hoe karazana loza mety hitranga anivon'ny toeram-piasana na ny sehatrasa ireny ampitaina eto mba hisorohana an'izay ahafahantsiray satria tsara zany fantarina le izy mba ahafahana misoroka azy ie ny karazana loza mety hitranga any amin'ny toeram-piasana dia eo aloha mety hoe hiatreka ara-batana zany zay le ataontsika hoe fizika eo koa mety hoe vokatry ny akora simika dia na biolojika dia eo koa na ataontsika ohatrany hoe fipetrahanao miasa any ampiasana na ataontsika hoe hetsika ataonao rehefa mibata zavatra mavesatra ergonomika ozy izy ny teny frantsay dia rehefa mety hiteraka loza na hiteraka takaitra ary ny farany koa moa mbo misy ny hoe risque ara-tsaina zany le psychosociaux hoe betsaka atsika miteny hoe vao hiasa dia efa hoe stressé ohatr'izay zay le tebiteby zany atahorana am'le vokatry ny asa matetika rehefa misy le fitadiavana asa reny dia misy hoe afaka miasa sous pression hoe misy falerena dia ampatsahivana kely hoe tamin'ity taona ity ny lohahevitra fankalazana ny andro raisam-pirenena amin'le hoe fiahina sy ny fahasalamana amin'ny asa ity dia hoe ny olana ny resaka tontolo eo amin'ny saina zany eo amin'ny
fahararitsaina ohatran'izay fa tsika moa tsy mifety mijanona amin'io ihany zany resahantsika. Eny izy araka ny tenenareo teo misy ny risika ara-batana arakaraka le toeram-piasana. Ianao zao mpisehatra araky ny expérience fampizarantsika talohany tirana teto amin'ny fandaharana hoe vita amin'ny 30 ny sehatra tao anatin'ny sehatry ny solika. Taoko fa misy andram-piainana be dia be tena hoe inona avy ny karazana loza mety iseho anatin'izany sehatra asa indrindra eo anivon'ny solika izany. Ya ny sehatra asa mikasika ny solika moa dia hitantsika fa tena mety ampidi-doza mihitsy, mety rehatra, mety hipoaka. Dikan'izany zany anisan'ny tena ampiarana ny resaka hoe fisorohana ny loza le izy. Dia ny tiako hazavaina kely aloha angambany dia hoe ajerentsika kely le hoe inona le hoe mampidi-doza na hoe danger, dia inona le hoe fampitrangan-doza na le hoe risque. Ny danger zany le fampitrangan-le mampidi-doza iainantsika isan'andro ary tsy azo ialana. Mepitara be tsika dia efa mety isy loza zay dia fampitrangan-doza kosa ny risque. Dia io zany no tsika tsirairay avy ny tompona andraikitra hoe inona ny tokony atao mba tsy hivadika ratra na hivadika fahafatesana le zavatra mampidi-doza teo. Zay zany amin'ny akapobeany le zavatra tenenina. Raha teny ohatra tsotra kely fotsiny azy ohatra hoe na olona mpanjaitra ary ane totrika mety voatsindro ny fanjaitra efa azorohany zay raha mampiasa fanosehana ohatra zay mandry sakafo ianao dia mety mainy entona mainy vilany ohatra zay zany izy amin'ny fiainana andavanandro mihitsy ny tokony hananana an'le kolotsaina hoe miay miasa, miay fahasalamana zany miara manao zay tsy hitrangan'ny loza ary koa tsy hanimba ny tontolo iainana. Zay koa ao anatin'izay. Ao anatiny satria eto ihany koa miaraka amin'ny docteur Joe mpisehatra eo anivon'ny fahasalamana fa ianao mpisehatra eo anivon'ny teo anivon'ny sehatry ny solika. Mijerytsika hoe tontolo arakasa iren-doza fa misy ihany koa eo le hoe tontolo arakasa fa any amin'ny hôpitaly ihany koa dia anisany hoe fitsaboana fa misy tontolony arakasa ihany koa indrindra ho an'ny mpitsabo manaona sy manahoana zany hoe fomba tokony atao isoroana ny loza zany mba ampifandraisantsika ilay loha hevitra ifampizarana indrindra androany ao anatin'ny alakamisy 7 volana natokana ho an'ny voamerana eveka misana ny fahasalamana ifampizarana zay hoe famakasika amin'ny fahasalamana zay. Any amin'ny sehatry ny fahasalamana zany dia efa misy mihitsy torohevitra zany alefan'ny ministera hoe iahina ny fahasalaman'ny ny mpiasa sy ny fahasalaman'ny marary zany. Efa misy torohevitra mihitsy zany, misy fifanana. Ohatra fotsiny zao hoe raha ohatra zao avy manindrona ianao dia efa misy hoe ahoana ny fomba handraisana neny fanjaitra iny, fomba hanalana sarony iny seringy iny. Dia rehefa vita le fanindromana dia ahoana ny fomba anarinao aneny fanjaitra iny. Ohatran'izay misy zavatra maromaro. Na ohatra koa hoe ny fitaovana rehetrarehetra ao amin'ny hôpitaly dia efa misy fomba hoe ary dorana ary fa tsy aririna fotsiny eny ohatra efa hoe misy fandorana, misy fomba fitahirizana. Dia na ny mpitsapo ary dia misy le akanjo fiarovana iny zany. Zao moa zany ohatran'ny hoe manao blouse, hoe blouse fa ambonin'ny blouse iny zany dia tokony mbola misy an'le ataony hoe pays ohatr'izay zany le ny AGT zay. AGT le izy hoe arina zany mo tsy maharaka moa zany fa tamin'ny Covid reny tena hitantsika mihitsy le mampiasa an'ireny fitaovan'ireny. Misy dia ohatran'izay koa hoe ny fiarovana ny olona zany dia ny ohatran'ny hoe ny stérilisation, ny fikarakarana ino moa zany ny fandrahoana ny fitaovana sy ny zavatra ohatran'izay. Misy zavatra be dia be zany zay le araka ny teny hoe eo amin'ny sehatra asa dia misy
na fiahina mpiasa ary misy a fiahina ny marary dia ohatr'izay ny olona tsirairay koa zany a dia tokony ohatran'izay daholo zany raha vao misy asa anankiray zany dia tokony misy an'izay fiahina zay. Ie, malalaka dia malalaka moa ilay lohahevitsika be dia be ihany koa ny zavatra afaka hoe fampiresahana ao anatiny ao indrindra raha eny amin'ny tontolo sehatra ny asa ao ihany amina orinasa ihany koa misy lehibe any anivon'ireny misy ny mpiasa madinika araka le raha iverenana kely le fifampizarany Jeannot teo ny hoe tahotra tratran'ny stress sy ny sisa ahoana fomba hisoroana amin'izay sy ny karazany ny zavatra misy ataontsika hoe tao anatin'ny 15 taona lasa nakaty zay dia ataontsika hoe ny matotra sy ny enjana mihitsy ny amin'ny orinasa lehibe ny fisininy hoe HCCE, hygiène sécurité environnement zay le ataontsika hoe fiahina ara-pahasalamana miaro loza ary fiarovana ihany koa ny tontolo iainana dia tena misy zany sapana-raha manokana ao amina orinasa lehibe na département na service ny sasany orinasa ngeza moa reny resam-pireneny reny tonga dia anina mihitsy ara ny direction mihitsy le HCCE dia ireo zany mampiofana ny mpiasa mihitsy arakarak'izay sehatra asa nataontsika hoe métier misy azy mampiofana dia avy eo indray koa manara-maso hoe tena ampiarina ve le zavatra natoro dia indraindray moa dia mety hiteraka fanasaziana mihitsy ny tsy fanarahana an'izany manomboka amin'ny zavatra tsotsotra indrindra raha ataontsika hoe amin'ny fitondrana fiarakodia ny tsy fambiatahanao ny ceinture de sécurité dia efa mety mahavoasazy anao mahavoalokanao ny tsy fanaovana ny EPI satria docteur zao moa tena le hoe EPI le EPI le équipement de protection individuelle na hoe fiarovana ny tena tokony hoe manana an'iny ianao arakarak'izay asa ataonao raha hitentsika zao miasa amina sehatra ny fanorenana ianao tokony manao kasika satria mety hoe ilatsahan-javatra ny lohanao na hoe midona amina zavatra anankiray dia manao gant ianao satria mety hotoro ny tanana indrindra manao combinaison satria sao dia hoe misy zavatra mora mirehatra dia combinaison tsy mety mirehatra no anaovanao dia ny kiraro manko le chaussure de sécurité reny faladiany misy vy dia tsy raha mahitsaka fantsika anao dia tsy mahavoan'le izy dia raha enjeran-javatra koa dia misy miaro an'izay ny loha-tongotra ao zay zany le ataontsika hoe fiarovana hoe tokony hananany tsirairay eo amin'ny sehatra ny asa. Ie zany rehetrarehetra zany raha ohatra zay ma tsy mazava-dehibe ale fifampizarana fandarana ihany koa hoe raha sendra tsy ao anatin'ireny ka tena hoe tsara zany fatarina le zo anatin'le izy hoe inona raha misehatra ao anatin'le sehatra asa anankiray ianao inona avy ny fomba hiarovana tafiditra anatin'izany zao raha ohatra amin'ny sehatry ny asa vaventy tao-trano sy ny sisa le tenena teo hoe mampiasa kasika anjara mpiasa amin'izay fotoana izay no mitako hoe misy vety zavatra ity ny boty sy ny karazany mba hisoroana le karazana loza maro samihafa zay le hisoroana le danger sa risque sady risque ngamba ao anatin'izay dia zay le izy zany amin'ny orinasa lehibe reny tena anjaran'le mpampiasa mihitsy le orinasa mpampiasa manome anao zay le fitaovana rehetra ataonao hisoroana ny asa zay fa ny tena olana any amintsika le ohatra hoe manao trano anao any ambanivohitra tranonao misy rihana dia hoe hoe niarana ataoko hitady olona manana kasika avy vo anao ny trano hitady olona manana kiraro avy fa ny zava-dehibe fotsiny kosa rehefa miasa ianao zany ka tsy manana ny fitaovany reny dia mandinika foana hoe maninona moa ny tokony anao kasika satria misy zavatra mianjera dia soroanao zany hoe tsisy zavatra tokony anjera dia ohatr'izany ko hoe tokony sao dia manitsaka fantsika dia ajerevo daholo le zay metrahana ny tongotra hoe tsisy fantsika mipetrapetraka eny zay zany ny ahafahanao misoroka an'le satria mety tsy hanana an'le fitaovana ianao. Ie araka ny teneniko teo malalaka dia malalaka ny fifampizaratsika eo tazafady fa be dia be ihany koa ny zavatra afaka hifampizarana araka ny teny nampatsahivitro kely tao ampivoambony tao hoe resaka fahasalamana zany tsika dia ny OMS no tompona andraikitra voalohany fa raha amin'ny tontolon'ny arakasa ity indray mba hisoroana an'izay loza zay iza ny tompona andraikitra voalohany na eto an-toerana na maneran-tany zay zavatra zay satria tsara ho fantatra ihany hoe mampita fahalalana sady manovo fahalalana ao anatin'izay ihany koa tsika ka ny
rehefa miresaka fahasalamana zany tsika dia matetika araky ny OMS foana ny resahantsika organisation mondiale na santé izy no manao ny fanetana na inandray ny lohahevitra ohatr'izao fa rehefa andro raisam-pirenena fa tamin'ity iray mitoraka ity zany a dia ny OIT zany hoe mitovy larana amin'ny OMS ihany izy fa organisation internationale du travail fa izy indray zany ny tompona andraikitra voalohany sy manome ny lohahevitra dia miova kely fotsiny zany tsika fa toizako kely fotsiny amin'le resaka hoe fiahina ny fahasalamana teo zany misy zany hitatsika karazan'asa izay hita hoe tena tsy rary ny mampalahelo nefa ary tokony misy tompona andraikitra raisiko ohatra fotsiny zao hoe mahitsitsika reny camion be makafako reny zao mandroka fako sy ny mpiasa mandroka fako fa ny akamaroan'ireny mpiasa mpandroka fako reny nge tsy manao akanjo fiarovana na indrindraindrindra ka hoe boty nefa ny fako sy lotony hitsahany isan'andro na raisina amin'ny tanany tsisy manao an'izany reny ary misy ary ny akamaroany zareo reny eny ambony fako no mitaingina rehefa mandeha eny amin'ny arabe dia ianao mieritreritra hoe dia ahoana zao reny olo reny raha mianjery eny ohatra zany dia re zany tokony mba asiana ino moa zany fijerena maha olona ihany zany na dia le fieritreretana hoe mikasika zavatra maloto mampidi-doza le asa atao zay le tena hoe be dia be mihitsy le zavatra afaka ifampiarahantsika eto any amin'ny tontolon'ny asany ihany koa ny satria izay mantsy hoe tontolo arakasa iren-doza misy ihany koa ny any amin'ny tontolon'ny asany misy trangana herisetra ny tranga miseho amin'ny endriny maro fanarotapahefana sy ny sisa na ny ora dia stafa ohatra iasana tsy voalanjalanja na be dia be dia verina any amin'ilay fifampizarana teo ihany hoe tratrany stress le olona ianao rehefa tonga ao amin'ny toeram-piasana tokony hoe ao mihitsy voaka maraina ianao tontolo andro ianao ao amin'ny toeram-piasana ao tokony mba olona falifaly eo mihitsy le rivotra iainany fa tsy fahasorenana tsy andro indray le hoe hodina satria hoe ampifiry indray ary le anisan'ny olana ara-tsaina amin'ny toeram-piasana nge ho an'ny mpiasa indrindrindrindra mpiasa vehivavy ny atao hoe harcèlement moa zany fiteny azy indrindrindra harcèlement sexuel le côte-côtiana tsisy ohatry hoe moa zany fanadalana le vehivavy tranganisan'ny tranga misy ohatran'izay tsy hitako moa le andikanana azy amin'ny teny malagasy fa le fanadalana raha tsy manaiky an'izao ohatr'izao dia ampijaliana dia zavatra ohatr'izay reny zany anisan'le fiahina tokony atao zany any amin'ny toeram-piasana eny ka zay ny le soroana azy raha misy an'ireny tranga eny izay moa zany reny fifampizarana teo tafiditra any amin'ny resaka trangana herisetra ara-nofo na ara-pananahana indray fa ny tanjona ngeza be ao anatin'le izy dia ny hoe ao anatin'ny tontolo arakasa tena hoe lavorary sy mirindra mahafaly ary hoe malalaka ny tsirairay ao anatin'le izy mba ampivelatra ny tenany manokany aloha fa mampivelatra ihany koa ilay tontolon'ny asa zay ny sady misy tombontsoa an'ny tena no misy tombontsoa an'ny mpampiasa rehefa tratran'ilay adi-saina maro ianao dia tsy tafiditra lizy toy izantsika ny fifampizarana manahoana sy manahoana ny mety hoe anjara andraikitra ny tsirairay mba hisorohana n'izany loza izany satria eo aloha ny mety hoe anjara andraikitry ny mpampiasa eo ihany koa ny anjara andraikitry ny le olona mpiasa mihitsy ihany koa marina mihitsy zay satria raha vao tsy le mpampiasa sy le mpiasa no miara-miasa mampiatra le hoe fisorohana an'izay aretina na loza mety hitranga defa misy mandringa eo zay ka izay le mahatonga hoe raha ohatra ianao zao miasa amina sehatra ny solika moa zay no fantatra dia efa hoe inona ny zavatra mety mampitranga loza na ataontsika hoe risika dia ny risika rehetrarehetra hoe inona zay mety teraka hafa dia efa
foanana zany zay atao le izy raha ohatra anao manana an'le kiraro misy vy le mipopoka reny de tsy mahazo manao an'ireny satria vantemotsika de tsy maintsy hoe chaussure de sécurité de rehefa miditra amin'ny varavarana amin'ireny tombontsoloka ireny de fa misy briquet ve any fa tsy hoany reny de akoatran'izay hoe atao tsara ny fikojakojana ny fitaovana fanaraha-maso sy fitaovana ampiasaina mba tsy hiteraka loza zao satria zay le teny antsika hoe danger misy foana le danger le solika ilainao tsy maintsy ilaintsika ny solika de tsy maintsy misy olona miasa zany eo de tsy maintsy atao zany zay isorohana ny loza de ohatr'izay daholo zay karazana asa rehetra atao hoe miteny zao atao ohatra hoe lalana milokoloka ohatra midina amin'ny mandraky ianao milokoloka be lalana avy miorana tena hoe sarotra de mazava hoatra fa mety hisy loza hitranga de ahena zany zay mety hitrangan'le loza zay ahoana nyfanenana azy le andraikitry le mpamily zany ohatra le hoe mandeha mora faharoa koa manaja ny inona moa izy teo le panneau de signalisation rehetrarehetra reny de ny tompon'ny fiara koa efa hoe ara-dalàna ny fiara de ny zavatra rehetrarehetra zany tomombana mba tsisy ny loza aina zany aina le arovanao matezany le soroka ny loza zany de misy aina zay ny eo amin'ny resehatra fahasalamana moa zany ny asiko resaka kely ny mpiasa amin'ny fahasalamana zany de raha ny tena marina maka risque izy mitsabo an'le olona ohatrany hoe risque zany ny fitsaboana an'le olona ataony ino moa fampitrangana-doza moa zay inona dika le risque miteny gasy teo fampitrangana loza de ny mpiasa amin'ny fahasalamana zany mba ho sécurité mba ho fiahina azy de tokony manao rehefa resaka ty andro izy hoe manao assurance misy hoe assurance responsabilité civile indrindrindrindra ka hoe mpandidy pampiteraka satria loza zany tena hoe anao zany matomba anao an'le asa de mba mitandriny anao zany mba tsy asiana ny loza fa misy fotoana zany le olona misy fotoana zany tsy ihany le hoe mety misy loza mety misy zavatra mitranga zany ka mba ialana am'le hoe fitorian'olona na hoe ianao no miantoka ny lany am'izay le fitsaboana le olona eo na ohatra zany de tsara zany anisan'ny fiahina tsara indrindra zany sécurité zany ny assurance responsabilité civile zay zany no tena hoe satria ny assurance raha ohatra ka hoe misy zavatra hita hoe faute avy aminao le izy de mba ny assurance no miandraikitra anazy zany zay zany tena hoe tsara fa na izany tsy zany ho an'ny olona tsirairay miresaka fahasalamana de mila mitandrina tsara mihitsy moa ve le olona alehanao ty tena olona manana fahalalana fifehezana an'le asa fitsaboana ataony zay zany zavatra anankiray satria ohatrany hoe be de be mirongatra zany am'izao ny hoe mitsabo ary mitsabo an'izao efa miezaka ihany no lavitra zany hoe mametra hoe ahoana sy ahoana fa na izany ara tsy voafehy zany le olona zany am'le fitsaboana de zay zany no hoe mila jerena tsara hoe inona ny sécurité de ny olona tsirairay zany mila mijery tsara hoe aiza izy no ale inona ny tokony ataony satria tsy moramora ny mitsabo ny voka-dratsin'le zavatra mahazo anao zay zao ohatra hoe ny antony fisian'ny knaps zao ohatra hoe voany accident tany amin'ny asa ianao de misy sehatra miantoka an'izay ohatra hoe any amin'ny knaps hoe aiza ny knaps moa zany resaka privé zany tena idirana ny resaka tsy miankina zany tsy miankina amin'ny fanjakana de any misy fiantoana sy fanohizana ny fitsaboana zay zany ngamba ny ohatry ny anapiky kely sady
tafiditra ao anatin'le hoe fandraisana andraikitry ny olona tsirairay anjara andraikitra ny tsirairay moa zany ohatra zay no ampifandraisiko ihany koa amin'ilay fifampizarana izanao teo a dia any amin'ny resaka tombosolika sy manidikitika keliny saika fisorohana ny loza iletsika rehefa makeny amin'ny tombosolika eny a dia entanina tsirairay satria izay ihany koa mazava-dehibe ny fandaharana hoe mifanabe mifanentana entanina tsirairay ohatra rehefa vao miditra amin'ny tombosolika raha zavatra hitako a dia hoe vonoana ny finday tsy azo mifoka sigara na motera ary vonoana rehefa akasantsany amin'ireny tombosolika reny satria le izy hoe sady fiarovana ny aina ny fiarovana le ina ty fiarovana ny aina fiarovana ny fananana ary raha tombosolika anankiray zany sanatria zany mety mirehatra manodidina noho ny fitandremana anankiray fotsiny dia hitantsika fa manahirana ihany zay le mila fanentanana anjara andretrarehetra mba aleo misoroka toy izay mitsabo ny fomba fitenitsika malagasy zay zay ngamba ny amarantsika ny tapany voalohany fandaharana fa andeontsika hiditra mitodika amin'ny piay no andray ny antso sy ny SMS namana marika sitsika fiokira kely aloha averitsiko kely lay loha ny laharana fahanareo miantso ho anareo zay aloha vao manaraka ny onjam-peo atao amin'ny fandarana eva fibiazana miaina sy mitimy misy atsika loha hevitra ifampizarana ny hoe tontolo arakasa irendoza loha hevitra tontolo arakasa irendoza dia ny laharana ifandraisana aminay 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ny SMS kosa dia ny 033 08 850 02 salama eva ozony namatsika za manana fanantenana hoe indray andro any dia mbola hanana asa avokoa ny tanora rehetra dia mankasitraka izy le izy zany fanantenana ilaina fa izy no antenainao zay lo manantenan'izy ianao zany anao an'le hoe fitadiavana asa dia ny zavatra tiako tenenina fotsiny zany matoy ianao asaina mianatra hoe mianara dia mba hanomananao hoe inona leo asa ataoko any aoriana matoy ianao ampianarina asa tanana na asaina mitandrina ny vatanao dia mba hanananao fahasalamana tsara ahafahanao hanao an'le asa tianao any aoriana fa ny olana amin'izao zany ny ankizy ny akamaroan'ny ankizy zany mianatranatra fotsiny hoe afaka CP afaka BBC afaka baka afaka zao fa tsy mahalala akory hoe inona ny ampiasany any zavatra ianarana io tsy fantany akory zany hoe inona ny azo exploiteko nyty fianarana nataoko ty dia miandry hoe miandry zay le hoe mitady asa miandry olona ampiasa zany nefa raha tena voafehanao tsara zany le zavatra nianaranao dia anao any afaka mamorona asa ho anao zany dia raha izay no vitatsika hoe vitatsika ny mamorona asa ho atsika tsirairay io moa zany le hoe tsika ny men'Andriamanitra ino ty le 5 sens le ino moa ohatra hoe ny tsiro ny fandrenesana dia sy ny karazany dia nomen'Andriamanitra ratsan-tanana folo koa tsika sy meny ny tongotra dia reny ny fitaovana entitsika amoronana asa anaovana ny asa ka za zany am'le valiteny teo hoe manana fanantenana fa tsy manana fanantenana zany tsy mety kivy fa
ianao no asy fanantenana voalohany zany fa tsy ny hafa. Zay zany le hoe famorona kasa ho an'ny tena manokana fanazana zany misy anjarandraikitra ihany koa ho an'ny tompona andraikitra ambonina isan'ambaratongany ihany famorona kasa indrindra ho an'ny tanora eto amintsika satria nisy fotoana fifampizarana teto namoaka tarehimarika zay tsy overiko eto satria sao de midiso ny zavatra teneniko hoe zao isanjaton'ny tanora eto Madagasikara mbola tsy misehatra ao anatin'izay tontolon'ny asa izay zany hoe mbola manana olana isika. Tsika miresaka rakasa nefa le asa isirahana mihitsy hoe inona misoraka loza nefa le asa iatao mihitsy no tsy isy apiko kely any angamba zay le teninareo dato eo zay am'le hoe olona mitady asa ataontsika hoe zavatra mitranga zao ohatra hoe orinasa anankiray mitady olona manana baka de be deaibe mba de tonga de efa mamaly de io nefany mitranga am'izay zay olona hoe fa niomana hoe hiasa tia fitenenina zany ohatra hoe nanana baka izy de mbola tsy nahita azy izy de lasa izy aloha nianatra tao zavatra kely tery lasa izy nianatra nanao mécanicien lasa izy nianatra teny anglisy na teny frantsay fa ny afarany hoe baka de diavan'le olona fa avy eo nefany lasa le olona manana ny rehetrarehetra lasa ampiasainy de raha miteny zao ohatra hoe fiarovana fiahinan'ny aretina sy ny fahasalamana sy ny loza ary ny tontolo ihany anay atao matetika zao ny orinasa lehibe reny raha hitady ingénieur anankiray izy de matetika olona efa mba mahafantatra kely manana notion ozy tsika ny atao hoe ACCE mba hosoroana loza zany ny sehatra ny asa. Toy izantsika ny famakiana ny SMS salamy ka ilay fianarana ny kotsy tena hoe avitana mamorona azy ny tantaran'ny Amerika veno no ianarana mora koa no miteny hoe amorona asa famila tapaka moa zany le SMS zay le mananapiko azy kely le misy zavatra banga mihitsy tao am'le fianarany misy zavatra banga satria raha ny tena izy tena manomboka any amin'ny ohatra hoe tany amin'ny CEP zao misy an'le hoe parascolaire reny misy ankizy mianatra ankizy lahy mianatra manjaitra ny ankizy vavy misy asa tanana afaka atao zany de aveo koa tokony misy an'le atao hoe entrepreneuriat misy fiofanana isaky ny filière zany tokony misy an'izay entrepreneuriat zay aloha ahafahan'ny ankizy fa zay zany hitako hoe tsy nisy mihitsiny teo amin'le fianarana. Eo izy namatsika hoe tsy mora koa ny le mamorona asa tsy mora le mamorona asa fa zay mihitsy le hoe miandry ny anjarany raika fandraisana tsika hoe fioritsahana témoignage kely kopakopatanana ho an'ny ekipan'ny toliara any satria misy tanora zay nanao ny ara-mifampizara ny fampiresaka mihitsiny na mifako ary ny azy tena nisany azo lazaina hoe tena tanora mandray andraikitra sady mamorona asa ho an'ny tena ny tafavoaka amin'ny fiainana izy mamorona manome asa ho an'ny hafa ihany koa zay miainga avy amin'ireny tontolon'ny fako ireny de ozy izy hoe zay nge ozy rehefa mahita an'io fako io de tsy miteny tsony hoe fako fa ho aiza ny voly satria efa hay lay manodina azy zay le hoe na le zava-misy ainatsika de miainga avy amin'iny zava-misy ainatsika iny no ifampizarana lay amronana lay asa moa zany marina hoe tsy mora fa mila fa firotsahana aloha voalohany indrindra sady makatra ekefa amin'ny hafa. Nanapiko azy kely am'le asa zany hoe ny olana amitsika vao manana baka ohatra tsika de mieritreritra ho anana toerana ambony fa raha ohatra tsika manomboka hatrany ambany mihitsy tsy matikena maso zany ny akamaroan'ny ankizy zany ny tsaka matikena maso na ny ray aman-dreny ve matikena maso zany tanora matikena maso fa tsy sa manomboka zavatra madinika de lasa ohatra hoe tonga de mila zavatra goavana be zany fa tsy manomboka nefa malay vatsaina fotsiny hoe za zao mahita an'ireny olona mivarobarotra da mitondra tsy haiko na ny saretina akondro mandehandeha fotsiny ohatra fotsiny zany de ohatra ny hoe ahafahanao manomboka zany le izy
zay hoe eritreto fa any ivelany any nge ankizy manana baka inona fa manao karaha manasa vilia karaha zavatra mitaiza zaza tsy misy asa zay zany misy asa ratsy hoe inona fa le zay fivelomana sy tena hoe zay bazy tsisy asa ratsy zany salama ilay efa izy teo izy ty salama tompoko ozy namatsika nivadika ozy zao miasa miditra amin'ny fito de tsy mirava ratsy amin'ny 10 na amin'ny 1.20 alina ny andro tsy fiasana indray miasa foana kanefa tsisy tampikarama ngamba teny toizana io fa tapaka le izy zava-misy ihany koa zany hoe zay zany de mila fatarina aloha ny zoanao hoe hatramin'ny ora firy alohan'ny giranao amin'ny asa hatramin'ny fatarina hoe hatramin'ny ora miditra amin'ny firy ianao de mirava amin'ny firy inona avy le asa atao ny ankoatran'izay anjaranao mamantatra manitako ny zo raha misy hitanao fa tsy mifanaraka amin'ireny raha miasa inona ty ety efa miasa amin'ny ora tokony mihoatra ny ora tokony asana moa zany raha le fanehonkevitra raha arak'io voalazy io tokoa de misy zay tsara mifampiresaka araka le nitenenina teo mifampiresaka amin'ny mpampiasa fa tsy hoe tonga de hitondra sandratriny zany hoe olana ngeza be nefa rehefa tena mitranga moa zay tsy mety misy ny inspection de travail rehefa zay natao mikarakara ny olana ohatry zany. Salama Eva, ny fahasahina sy ny fahavononana no tsy ampy amin'ny tanora ka miteraka akamona. Malalaka Madagasikara amin'ny fambolena sy fiompiana. Tena malalaka tokoa Madagasikara. Raisiko fotsiny ohatra hoe nisy mopera zay zao nyresaka tamiko hoe tonga hanao fiofanana batemy le ankizy. De nampanao tsy nizaza atao batemy sisa de asaina mitondra reny akoho anankiray reny akoho zany de efa afarana hoe io akoho io tsy mahazo hanina mihitsy io fitombona fampitombona tsy azo hanina mihitsy ohatra de misy izy zany tena hita hoe miroborobo le izy zany fa zay zany le tena tenenina hoe be de be marina ny teninao fa malalaka Madagasikara fa afaka mivondrona afaka satria izay ohatra zao hoe resaka sécurité zao ny filaminana zay nge ny tokony asa mpitandro filaminana maninona ny olany mbavoatra tsy sécurité de lasa miakatra andrenivohitra satria am'le te amboly te anana efa ny be mpangalatra ohatra zany de misy zany tena zay misy ny eto amintsika le tany araka le fanehonkevitra tena malalaka satria any amin'ny tontolo ny asa ihany koa fambolena sy fiompiana sehatra asa tena tsy azo ambanina fa ngeza be eto amintsika indrindra Madagasikara malalaka araka ny teneninao teo tena malalaka Madagasikara fa ny tanà eto ihany eto Antananarivo no hoe ataoko hoe mifanitsakitry misy ny aranaman'io le maro loatra ny olona tangorona eto satria eto ny veriny sasany hoe mora le fiainana mora ahitana asa de miala amin'ny tontolo ambanivohitra any amin'le tontolo ambanivohitra ialana nefa amin'izay fotoana izay azo trandrahana tsara mihitsy ny amin'ny fambolena sy fiompiana. Leo toizantsika ny fifampizarana salama ozy ny namatsika salama nareo mirary soa ny vahiny de misaotra amin'ny lohahevitra sy ny fifampizarana fa misy lesona maro afaka raisina amin'ny lafiny arakasa de Madame Laurence Avany imery tsy adino no mandefa ny SMS misaotra na Madame Laurence. Salama Eva. Za aloha de ao anatin'ny asa fa ny faniriko lalandava amin'ny asa taoko de asa sy ny inona zany mandrika tsara tsaratsara asasiny sy ny lovany avy tsy de nazava tsara moa zany le fanehonkevitra namana nandefa ny SMS fa miresaka ny tontolon'ny asa zay ihany asa mandeha tsara nga mantenitenenina salama ny programme scolaire mihitsy tsy mahagaga tsy mahatonga ny ankizy afaka mamorona asa
zay ny faneho-kevitra ny ka zay le teny antsika teo hoe misy zavatra banka atao a misy zavatra tsy ampy a de zao koa ny olany ny tanora nisy za moa resaka mopera foana no teneniko na ny organiser fiofanana ny fiangonana zany a ho an'ny olona zany ho an'ny tanora fiofanana momba ny fiompiana ohatr'izay ngamban'le izy zay fiompiana de rehefa avy eo a rehefa naraha maso zany le hoe inona nampiarana lisa tsy mampiasa le zavatra ny ofanana akory le olona zany de ohatran'le verimaina le izy ka ny fifanana zany ilaina fa ary mila hoe ampiarina na raha masy fa zay koa le izy tsy kam miofana zany koa nakabeazan'ny olona ie misy fampihofanana tsy hoe manao pibanireny eny efa maro moa zany tsy hotononona ny anarana fa misy an'ireny sehatra fampihofanana ireny maro eto am'sesika tameny etsy be tsy matetika misy an'izay hoe fambolena sy fiompiana izay anisany tsara manamafy n'lay fahaiza manaonao zany miatrika an'ilay tontolony asa fambolena ny asa zay moa zany eto moa zany hoe tontolo arakasa lavitry ny iren-dozy fa any am'le resaka famonoana asa ihany koa satria tsara raha tsy misy le asa ahoana nisy ina le loza hitranga moa asa tsy misy zay le afaka ampifandraisina ihany lay lohahevitra salama ny lalàna mifeny entreprise individuelle ve tompoko mitovy amin'ny oriniasa lehibe ihany sa misy mahasamihafa azy resaka lalàna indray izy ty mahasamihafasa angamba de ny aben'ny orinasa fa ny akoatran'izay a satria na entreprise individuelle ary anao mampiasa olona dika zany a tsy maintsy a ezahanao a ampiarina ihany kosa ny fiarovana ampiasanao a mba tsy ho tratry ny loza zay satria ny aina mitovina amin'ny orinasa lehibe anao a na amin'ny orinasa madinika entreprise individuelle mitovy ihany ie bonjour za mila zaho izy miasa trano de mipatron-ako tsy mandoha karama ara-potoana fa omenjy kelikely sady tsy miteny izy fa zay mandray antsoratra fa za mandray antsoratra de efa mahatratra 5 volana tsy azo de inona ny tokony atao tranga misy zany na efa miasa trano le olona de le tolany ambanivohatra ny am'ray aman-dreny moa zany misy zany fa eto le hoe fanetanana ho an'ny mpampiasa trano zay manko zany le resaky tsika eto hoe fiahina sy fahasalamana de fiahina le asa ataon'le olona inge misy fiahiny ary anisan'ny fiahina azy ny karamany firy taona firy volana ve izy manao ny asanao rehetrarehetra de avy eo tsy omenao karama nefa ny mba ho fitsinjovany an'le hoaviny iny zany ny voliny de ohatra koa hoe raha ohatra zao ny karamany ary tsy omenao de mazava ho azy fa tsy asianao tsy ajainao mihitsy le fiahina ara-pahasalamana ao zany zay le hoe misy fantarina le zoanao fa misy zo atsika ihany koa ny ao anatin'le izy mitaky an'le anjara karamanao isika miasa ao anatin'le izy mendrika andray karama araka n'izay hoe araka ny fifanarahana arak'ilay fifanarahana fa fomba fijeriko manokana ihany koa ty zay koa moa zany hoe hitanina zay olona tafiditra tompona andraikitra tafiditra ao anatin'ireny na maheno atsika na mampiasa olona ao tokantranao a mba homena araka ny tokony ho izy re ny karama tokony sahaza ny fifampiresahana ny fanarahana tamin'ilay mpiasa ao atokantrano fa tsy filafilaina ohatran'izany satria araka ny tokony nytenen'ny docteur Souet eo hoe matoa izy miasa de mitsinjony ho avy ny akohonana fiainana manokana ihany koa izy de homena araka ny tokony ho izy fa fomba fijeriko akoatran'izay ihany koa ty misy matsany akoatran'izay na manome loatra de le akizy kely avy any ambanivohitra tonga ty andrenivohitra miasa oui kalazanena mihainga de hitako fotsiny ohatra hoe azafady manapaka le ohatra hoe am'le miasa trano reny zao misy akizy ohatra zao de tonga ao aminao izy a de ianao manome repos anazy satria mila repos izy zany am'le zavatra natao anazy a de nefa
tsy afaka manao repo tsy afaka manino de fa manao anao tsy afaka manao repo tsy avelan'le patronko tsy avela minuty za hoe fangaha izy misy olona miasa 24 heures sur 24 zany mandritra ny herinandro tsy maintsy mba misy repo fa tsisy an'izany hoe tsy maintsy miasa 24 heures sur 24 zany zay le izy hoe tsara fatarina aloha nidiranao anatin'ny sehatra le tontolo le asa hoe inona avy ny zavatra atao inona avy manahoana ny ora tokony asanao raha misy sy mifanaraka amin'izay dia le fifampiresahana araka ny tenen'ny zanao teo tsisy vita fifampiresahana zay foana aloha ny voalohany toy izao kely le teo aloha satria tapaka le fanehoan-kevitra kely teo le hoe niainga avy any ambanivohitra na tarakaraka le fanehoan-kevitra le namana teo le karama na lasa loha loatra fa makany amin'ilay ray aman-dreniny daholo dia nefa le ankizy fanehoan-kevitra fomba fijeritsy manokana le mba mila tsinjovina ihany ilay ankizy miasa trano anatin'ny renina dia hoe atao anampy azy sady efa miasa tsy ampitaona ilay ankizy efa misy loza maro samihafa miantrana vohitsakitsaka ny zo sy ny sisa dia ao anatin'izay le hoe mila tsinjovina na mpampiasa azy ianao le mpampiasa ty mihitsiny no ray aman-dreny mpanabe mpitaiza afaka mijery hoe ahoana ny atsarana ny ty ho avy n'ilay ankizy miasa ataony salama tompoko misy orinasa mampiasa dia nefa tena mafy ny asa ny sakafo tena tsy zarizary manta mohaka be ny varongamba zany toy an'ity dia zay nge ny ilana ny syndicat zay ny ilana ny syndicat zany manara-maso an'izany zavatra zany fa ny atsika moa syndicat lasa mpanao politika fa ny syndicat zany tena le tombotsoan'ny mpiasa ny tena ediva ny syndicat dia zay na tsisy syndicat mivondrona nareo dia jereo tsara hoe inona ny tombotsoanareo am'le olana zany satria raha ohatra zany foana ny sakafonareo dia ho faty eo nareo le mpampiasa nge hita solonareo foany fa nareo no maty tanora eo ny teniny kely anampina zay ngamany dia misy varavaratsiny solotena ampiasa natao hoe délégué du personnel dia afaka miresaka amin'ny tompona andraikitry ny mpiasa ao amin'ny orinasa dia ataontsika hoe vary mantamoaka zany kosa ve dia tsy mivova vetivety mora vahana kosa zany salama tompoko za dia tanora raiky ampy 30 taona miaramila manao miaramila miambina amina orinasam-bazaha dia ny inona hono izany voatenin'ny ombo ny gasany tsy zavatra fantatra mihitsy le lazainy tsy mazava tsy dia mazava moa zany fa voalohany kely fotsiny le voadin'ny ombo gasy ny volony vazaha zany tsy mazava izy ty docteur dia fahaizan'ny vazaha ny gasy tsy mazava fa eo soloantsika SMS avy izy ty namana marika salama eva ny asa atao ve tsy mifandraika sy mifanaraka ary mifandray amin'ny etika moral sy ny amy etika ity amy etika ity no tiako azavaina satria ery mafimafy izy afaka miantso mivantana ianao raha te hanazavany tianao ampitaina kokoa anatin'izay satria tsika hoe ahoana moa zany atsika miaraka ny fifanabeazana eto amin'ity onjam-peo ity fa tsy anjara amin'ny mpampita irery misy etika mihitsy ny asa misy etika ny asa salama tompoko zaho zay tapoka tena mbola tsy mety salama ny vatako resaka fahasalamana manokana indray izy ty ngamba ny dokotera Joe salama tompoko inona tsara le lohahevitra tokony horaisina azafady tompoko lohahevitrintsika hoe tontolo arakasa herendoza 020 22 443 90 020 22 442 09 ny afaka iantsona mivatana aminay manentana antsika mpiasa hiditra amin'ny syndikaly mpiasa ozy ny namatsika satria zay mihitsy ny tokony ho izy hoe hiditra ao anatin'izay syndikaly ny mpiasa izay ny mpiasa isan'ambaratongany salama eva ampy ve tompoko ny fahalalana taratasy raha ivoatra sy anangana asa tena ny zavatra valy azay voalohany angambany satria hitako ihany koa to le le hoe mila fond misy miteny zay keto hoe mila fond dia niteneniko aloha am'le resaka hoe mila fond
ny hevitra aloha sy le hoe inona le asa tena tiana hoforonina satria na ohatra angatavolany amin'ny banky ianao a mila hoe a dossier-nao mba matanjaka sy maharesy lahatra an'izay mety hamatry volanao e satria raha ohatra fotsiny hoe tsotsotra ny ambanivohitra za zao fa nahita ataontsika hoe a expérience misy olona matady vola hoe anao an'izao a iopy de ataoko ohatr'izao le izy atao ohatr'izao de mena le vola fa tsisy ninona vanina akory fa lanilany de tsy hita akory zay hoe inona ny napalany azy de ohatran'izay zany le hoe fahamatorana sy le hevitra aloha no zava-dehibe de ataonao a ianao mila resy lahatra am'le hoe asa tianao atsangana zay ny tena zava-dehibe aloha de ampiarinao zay zavatra eritreretinao asianao fempotaona hoe afaka herintaona zao mivitako afaka roataona zao mivitako zao ny eritreretiko ho azo mandeha ny oratsika angamba zay ny andeha amaranantsika ny fifampizarana fitana farany avy amina le mpiara-manolotra ny fandaharana ave misy alohan'ny anaovantsika veloman'ny mpiaino ny amezantsika anazy fotsiny de resaka asa sy fiahina sy fahasalamana amin'ny asa zany no resakitsika eto de ny amezana azy de zao mila miasa tsika nefa ny asa ataotsika io misy fiarovana misy fikarakarana tena misy zavatra maromaro zany tokony ho ajaina mba ho tena hoe maripotitra le asa atao zany mba tena mitsinjo marina ny fahasalaman'ny olona fahasalaman'ny tenanao fa raha ohatra ka hoe miasa fotsiny ianao miasa asa fotsiny hoe mba miasa de mety hisy loza zany mety miatra na ara-tsainy na ara-batana na atao hoe ara-biolojika ara-simika arakaraky le zavatra tianao atao zany de mila mifehy an'izay zavatra zay tsika indrindrindrindra mila miofana tsara zany alohan'ny anaovana asa anankiray ny andray zany miteneniko zay anetanako ny olona de ny hoe mba ho lasa kolotsaitsika le hoe miay an'izay fahasalamana miaro loza-tsitranga ary miaro ny tontolo iaina an'izay ninona nataonao na de am'izay asa ao atokantrano na de ny asa amin'ny tanangady na indrindra moa fa efa miasa amina orinasa lehibe aloha averiko kely le resaka atao hoe ceinture de sécurité rehefa mitena ny olona ianao mba ampiatao ceinture de ny ataon'ny olona hoe misy gendarme nga fa fiarovana anao zany zay zany no ye amaranana anazy filazana kely avy amin'ny mpisehatra ao anatin'ny tontolo iainana izy ity ho fanokafana amin'ny fomba ofisialy ozy ny tambazotra Laudato Si mouvement teto Madagasikara na ny LSMDG de faly ny mpikambana rehetra manasanareo iombom-bavaka aminay amin'ny lamesa amin'ny 10 mora hariva ny alahady 10 Mey eto amin'ny Akara Faravohitra izay tarihan'ny Monseigneur Benjamin Ramarson eo amin'ny Akara Faravohitra eo zany izy ity amin'ny 10 mora hariva lamesa amin'ny 10 Mey ho avy zao zay anasana tsika rehetra ny anasana kristianina rehetra makasika zay lamesa fanokafana ofisialy ny tambazotra Laudato Si izay filazana ohatran'izay koa de manasa tsika mpiasa amin'ny fahasalamana rehetrarehetra natrika ny fivoriana etika soin zany zay ataon'ny mopera ny colson zany sabotsy amin'ny 7 ora maraina zany ka hatramin'ny 12 ao amin'ny CMPC Atamimena le lamesa teo amin'ny 10 mora hariva ao amin'ny Akara Faravohitra zay no andeha mitrany ny veloma mandra-pitafa ary amin'ny fotoanantsika rehetra amin'ny andro manaraka indray eny ary de veloma tompoko raha riva amin'ny 7 ora sasany alina no miverina ny fandaharana ndao ary Eva fibeazana miaina sy mity Eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB